Alléluia. 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 Zany natao Genesis tonga valambin'ny folo. Nantsika jery kely Genesis tonga valambin'ny folo. Meko ohatra amin'izay na hoe iza ny olona nanaovan'Andriamanitra an'izany. Genesis tonga valambin'ny folo manomboka amin'ny andininy fasivy. Ary hoy izy telo lahy, Andriamanitra rehefa namangeny Abraham dia nisy zavatra nitranga atao. Ay Sara vadinao. Dia ozy izy, indro manday ao izy. Sara amin'io efa vehivavy 70 taona. Raha misy dokotera eto mahafantatra fa ny vehivavy dia manomboka ménopause na mitsahadra manomboka eo amin'ny taona faha-80 eo. Misy ara avance any amin'ny 50 dia fa mitsahadra. Vehivavy 70 taona Sara. Dikan'izay tsy ménopause, tsy pause sondra télé zany izy hoe pause dia mbola azo tohizana. Fa ny anazy ménostop. Efa tena efa tsy sony. Efa stop le izy fa tsy efa maty l'équipe. Avy Andriamanitra ndeha mandeha ohatry ny androany hariva. Ohatry ny androany hariva nandeha aviany izy niala aviany. Dia nandeha izy dia nakaiky ny trano ry Abrahama. Dia mipetraka teo ambany azy terabita teo Andriamanitra ray zanaka fanamasina. Ka mahafinaritra amin'ity Abrahama ty, zay le tiako tenenina aminao. Fa ny fanatrehan'Andriamanitra mitaky toetra. Tsy mitaky finoana izy fa mitaky fahatsarana toetra. Aviany Abrahama tsara toetra, olona tsy hainy akory. Tonga dia niasaka zany, miantranoa ty aminay, sasana ny tongony, vonona ny omby, vonona ny ondry. Ovaki koa rehefa avy eo izy dia hitanao. Avy eo nomeny sakafo Andriamanitra. Dia Andriamanitra mipetraka teo dia niteny hoe fa izy Sara. Taitra be Abrahama hoe ary tao mahafantatra vadiko reto. Dia ozy izy, ao izy eo ananinao. Raha ho avy ozy izy taona tahaka izao zany hoe herina 9 volana dia hananjanaka izy. Aha! Eno Sara raha io. Andraso amin'izay vakiko aminao. Eno io amin'izay. Ozy izy. Teneno ozy izy vadinao fa hananjanaka izy. Tamin'izay dia nandehan'Andriamanitra ny teny Sara ary nomey izy satria efa 70 taona izy sy ny fahafatesan-kibony. Dia hoy Sara tamin'ny Abrahama, sady meme izy niteny tamin'ny Abrahama. Oh Abrahama tamin'izay mbola jeune fille papa mbola 30 ans karaha io 20 ans 29 za mbo nino fa zaka fa lasa efa 10 taona lasa zay miandrasako an'izany dada. Donc tsy fantatro donc olo teneniny io miresaka aminao io zany hoe iza le hananjanaka teneniny za ve teneniny zany. Dia ozy ny tompo taminy hoe miaraka amiko zay efa 10 taona sy 20 taona lasa ny eritreretinao zay hoe ny andrasanao taranaka afaka ataoko androany. Aino tsara ozy izy Andriamanitra, za tsy inona tsy mahay fotoana zany. Nanao mahay hoe 70 taona na 100 taona fa aminakay 0 taona sy 100 taona anakiraika foana na tany amin'ny taloha na androany na aminoary. Dia ozy Andriamanitra niteny tamin'ny Sara. Sara, ary anao zany karaha meme. Dia ozy izy, za tsy menatra boko. Bedy, satria tsy mino. Dia ozy Andriamanitra taminy, zao, eniko ny resaka anao tamin'ny Abrahama teo hoe tamina mbola jeune fille 20 ans ny andro zazy 60 ans mety mbola nanam-panantenana fa rehefa nidépassé an'io amin'izay efa 70 taona anao zao tsy mieritretra intsony hananjanaka. Fa aminaka za tsy mahay fotoana, za tsy mahay notion hoe omaly androany sy rapitsy fa ninaka raika foana. Ka amin'ny fotoana zay tenenako hoe mety dia amin'izay fotoana izay no mampety anazy. Dia ozy Andriamanitra tamin'ny Sara tsy miankina amin'ilay fotoananao le izy fa miankina amin'ilay zavatra teneniko ara-potoana le izy. Ka le izy arivariva ohatran'izao izy namanky tamin'izay dia niteny. Ary androany arivariva ohatran'izao ndray izy dia manokatra mivavako dia miteny aminao. Hitanareo tamin'iny fotoan'ny Andriamanitra niplonge tany amin'ny passé tonga dia nisoraka ohatry anaty piscine lasa any izy. Lasa tany amin'ny lasa tany izy. Lasa tany amin'ny 20 taona lasa ny Sara tany izy. Nalainy avy any amin'izay Isaka. Rabasekotaria leko santaragababa rududurugabusete sakatierone. Haleluya.
tarefa miketiny toizandriamanitra zany reraka kely neriko toizandriamanitra fa sara anao tsy mahay olona miteny aminao zeo io ny source ny hery loharano kely ka za tsy mahita anao reraka fa problemanao zany fa tsy problemako zao raha sanatrika tsy mihina anao fa vitako ny maka antany amin'ny 20 taona averiko amin'le 10 taona zao mihitsy voaseho le izy tahitanao kijery sara iny sokatra masony ha tapy tan 6 volana tonga Isaka arak zay lazain'Andriamanitra androany arivo ninnin fafana verina tamin'ny 70 taona lasy teo amin'ny fiainanao oatsotsika amin'ny alalan'ny tenan'Andriamanitra zay verina amin'ny alalan'i Jesosy alleluia 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 kana izy zay le mahalfa sevegas satria aminy tsy misy fotoana sakan'izany ka tonga tsy afaka ny anao zay tiany atao angamba efa mety le verina hoe fafana tokony isitanao le izy tamin'izany kanefa very fa androany amerina amin'lohan'ny ray Andriamanitra ary teto ny mahitako fa rehefa mamaly vavaka atsika izy dia tsy mijerina manao fotoana ho sakan'izany ninninona zavatra rehetra tiany atao dia tanterahany araka ny sitrapony anga zany misy lehilahy natao hoe Zakaria ny anarany Elizabeta ny vadiny samy efa antitra ry zareo dia no tsara ne misitsoka foany Zakaria isan'andro mandeha izy mandeha manao asa fisoronana ao amin'ny tempoly eo izy manao mpisorona be tapitra iny rehefa avy eo voaka avy eo amin'ny asa foany dia mandeha tia manompo an'Andriamanitra be io Zakaria io dia zao nanomboka tamin'izy 5 taona nefa nanompo tao amin'ny tempoly mandra-pahatonga azy tany amin'ny 20 taona 20 taona efa antitra koa dia zao tamin'izy tanora vavaka Andriamanitra ameo zanaka zay mba ameo Jaune zay tsisy Jaune tonga dia tenao le olona miandry valimavaka amin'ny fotoana reny efa kivy fa rehefa hitany mpiara-mivavaka zany dia efa matahotahotra mihitsy mipiripirina hoe iny le manompo lava fa tsy valian'Andriamanitra mihitsy ohatran'izany Zakaria isan'andro izy mandeha manao safanompoana foana dia ny olona maneso anazy aiza mihitsy zay Andriamanitra iny dia reo nda iandro zay efa fotsy volombavy Zakaria mbola nisisika ihany izy nanao fanompony teo mpanaovana fanompony izy tonga ny anjely Gabriel avy any ny ran'Andriamanitra zany Gabriel ny ran'Andriamanitra fa tonga ny fotoana ho ny amalina ny vavakao vavako iny anananaka zao Elizabeta vadinao eno tsara ozy izy Zakaria olona efa lany atody leroa ino ne anjely be iny tonga miteny taminazy o Zakaria ka barty tsy sonongatsika ty Andriamanitra boka amin'ny seza fiandriany anao naniraka anakay iteny aminanao fa ny any ty anao io misy zaza nkibony vadinao natafa matoy tahitamako Zakaria zany koa mba possible ozy am'izay Andriamanitra zao so miteniteny foana eny ty fa vavana mpisorona tsy maintsy mitranga zay tenenina so izy itenina eo so dia kisy tyo allo fozy izy mangina tonga dia nataony mona mandapiteraky Jaune ka nivaliny sy finoana mpanao fahagagana izy sady mahay mampiteny mona izy mahay mampamona ny teny tsy marety akavan'Andriamanitra hitanareo mba tonga amin'ny fiainan'olona be dia be mona satria manohatra profesia maniraka mpaminan'Andriamanitra hiteny zay zavatra tiany atao fa ny tsy finoany le olona miteny tsy possible toy Andriamanitra hoe mona kely aloha fa tsy maintsy mitranga le fahagagana ka izy nanino androany fa Andriamanitra afaka isambitra zavatra efa
nanantenany intsony tonga namaly azy tampoko Andriamanitra fa ny azo antoka dia zao ninninona zavatra rehetra tenenin'Andriamanitra ka izy ny anao an'le izy mifona raha miteny amin'ity teny ity fa ty mihitsy le fahamarinana tena aminazy. Isaia toko telo amby 7:70 tsy misy maharobaka amin'ny tanako ary raha izaho izy Andriamanitra miasa tsisy anankiray matohatra zany mandrakizay te afabafteresy. Alleluia, alleluia. Ya ka tsy mampanina zay zavatra mety nameto aminy androany arivo fa zavatra azoko antoka dia zao tsy sakana na fotoana tsy sakana io trango io izy afaky ny amonjy anao ny am'izany angamba efa mety tsy misy fanatenana intsony ianao ohatran'ny Bartimeo jamba fa mba nanarakaraka an' Jesosy fotsiny zavatra efa tsy azo atenainy intsony fa ny antsony famindram-pony. Bartimeo zany eo marika toko 10 dia zao jamba tany amboaka ny masony voateraka izy dia tsy nahita ny tava mamany. Ianao zany zao reo kaiky Bartimeo miteny hoe tsara tare zany zaridaina zany tsisy idirany Bartimeo satria Bartimeo tsisy zaridaina hitany tsy hainy mitafy lambalay izy io na mitafy botofotsy tsy hainy fa zavatra fatany dia zao andeha tory dia mifo. Mianao avy ianao fandray andro nisy lehilahy anankiray atao hoe Jesosy avy any Nazareta izy le eto androany arivo izy le tsy miova omary sy anio ary mandrakizay ozy izy Bartimeo tsy azo atenaina intsony ny ahiratany masoko satria tany amboaka dia efa jamba fa zao nisy feo reko fa misy lehilahy anankiray zay Jesosy no anarany izy io tsy olombelona fa zanak'Andriamanitra tonga nofo mampafantatra ny tenany andalo eto izy ary maro ny asa magaga efa vitany dia zao ho ampidiriko amin'ny programa tongavany sy andelovany eto programa amin'ny fampahiratany masoko tsy haiko tsona mino asa tsy mino fa zavatra fantatra dia zao iantsoantso ny famindram-pony Jesosy avy any Nazareta mandafo amiko ozy izy Petera mangina ndana mandeha tsy mila maintsoantso tsony anao fa manahirana mpampianatra ozy izy Bartimeo tsy anao zany fa na Jesosy vana izy nekika todika Jesosy nandeha taitra izy zany miantsoantso zany ary eza le jamba teo ino izy io Bartimeo jamba lasa fanampina anarany raha olona tsy mahafantatra zany dia ohatrany hoe Bartimeo jamba dia nitodika izy androany arivo mahirata amin'ny masonao voasoratra ao fa Jesosy tsy nikasika azy akory niteny fotsiny izy dia nahiratra ny jamba dia tiana ataony hoe zavatra tsy hainy Bartimeo atenaina akory efa lasa izy zany raha Bartimeo zany resana dia zao hoe condamné ao anaty fahajabana mandra-pahafatiny fosy izy Andriamanitra libérateur izy mpanafaka rehefa mandalo izy afaka ny jamba mandeha ny malemy halleluia mandeha ny marenina miteny mimona matanjaka Hallelujah, hallelujah, hallelujah.